Nanome fepotona 27 ora ho an'ny mpiana ireo mpitsabo mpanampy sy mpiana-draharaha amalina ny fangatan'izy ireo taoriny ny fivoriam-beno tanterahan'izy ireo maly teny amin'ny amfiteatra ny hôpitaly Raha. Nahatratra 700 mahery ireo mpiana-draharaha sy mpitsabo mpanampy tonga nanatrika izany fivoriana izany. Aorian'izay dia nandrahona ny hitokona ireto farany raha toa ka tsy mivaly ny fitakian'izy ireo. Isan'ny takian'ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ny mahakasika ny tambokaraman'izy ireo. Raha tokony ho 5 ariary izany dia latsaky ny 4 ariary no raisin'izy ireo. Efa ho 5 volana ihany koa izy ireo no tsy nandray ny tambokaramany ary takian'ireto farany ihany koa ny andoavan'ny fanjakana ny vatsim-pianarana 524,920. Nanamafy ireo mpianatra fa tsy mifanentana amin'ny fianarana ataony ny tambokarana omena azy. Efa manana andraikitra lehibe sahaniny izy ireo eo amin'ny fitsabony eny amin'ny CSU sy ny CSB ka tokony ho mendanja raha ny fanambaran'izy ireo hatrany.